Rektra ny adiny barinjaka sy ny lolo ary ny fanjevo i barinjaka sy ny fijaliana koa dia nanentana ny maro ny barinjaka mba hanampy azy amin'ny ady izay ataony ary nanao fanambarana ampabe maso mihitsy izy hoe mila mamono lolo. I barinjaka irery ihany no mahay miady amin'ny lolo ary i barinjaka irery ihany no mahay mamono lolo amin'izao fiainana mandalo izao sy amin'izao fiainana efa sarotra izao. Ndeha harantsika ny video mikasika an'izay fa mialohan'izay dia mbola hentaniko kely ianareo hiabone ny chaîne ary azadino ny mametraka ny commentaire ary asio like ny video sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany ndao ary arahantsika ny video mikasika barinjaka izay manentana ny olona maro miteny hoe mila mamono lolo isika. Nanao fanentanana i barinjaka telo andro lasa izay dia namoaka ny hira izay mitondra ny lohateny hoe mila mamono lolo. Ambarany ao anatin'ny hira ny zavatra rehetra tokony hatao raha hamono lolo ary ambarany ao ny zavatra rehetra ilana ny famonoana lolo satria ny fiainana efa sarotra ka ny fanafody farany izay haingana indrindra hoy barinjaka ny mamono lolo. Ary raha miombokevitra amin'ny hevitra izay avokako ianareo hoy barinjaka dia ireto misy fepetra kely vitsivitsy tokony arahana raha toaka hamono lolo ianareo ary ho tsapanareto koa fa ilaina ny famonoana lolo hoy ny barinjaka. Inona moa ilay fepetra notenenin'ny barinjaka? Anisan'ilay fepetra noteneniny hoe fady hozy izy ny mihinana traka amin'ny andron'ny krismasy. Raha vonina hanaraka ny barinjaka amin'ny famonoana lolo ianareo dia tsy tokony atao ny mihinana anana na felika na traka amin'ny andron'ny krismasy. Fady ihany koa ho barinjaka ny mitafy lamba maloto na satroka maloto na montre maloto. Tsy tokony hitafy zavatra maloto ianareo hoy barinjaka raha vonina hanaraka ny hevitra izay avokako amin'ny mikasika ny famonoana lolo. Mila mamono lolo izy ny medikama rapida amin'izao fiainana efa sarotra izao hoy barinjaka. Tsara ho marihina moa i barinjaka amin'izao dia tena efa matianina amin'ny famonoana lolo ary izy no mety ho lany filoha ny famonoana lolo amin'ny taona vaovao io ho avy io 2024 io. Zany no nambarany barinjaka ary barinjaka no rehefa miteny resaka famonoana lolo be dia be hozy izy ny sipa mialahy mody manakihana hoy barinjaka nefa mikoty ny rabary any amin'ny message privé. Zany hoy barinjaka dia tsy tokony hisy haperta ny famonoana lolo, tsy tokony hisy hafatiantoka isika ny famonoana lolo satria ireo mody manakihana nefa mandefa message privé fotsiny amintsika izay mamono lolo ka misy ny mikoty, misy ny mankasitraka ary misy ny mangatabola. Zany ny hafitra nomeny barinjaka amin'ny resaka famonoana lolo. Ary mbola nisan'ny famonoana lolo nataony barinjaka ihany koa ny fanaovany publication hoe fady ampela raty i barinjaka. I barinjaka dia tsy miaraka amin'ny ampela ratsy tarehy fa fady ampela raty izy ho izy. Nanambara ihany koa i barinjaka izay nanao fanambarana hoe misy raha la terre. Misy raha la terre hoy barinjaka. Inona moa ny tiany barinjaka hatongavana amin'le hoe misy raha la terre? Hoy izy hoe ny vahaolana farany izay aingana ary farany izay vetivety indrindra dia ny tsy matory amin'ny tany misy parasy fa fady parasy itsika rehetra mpamono lolo ary tsy matory amin'ny tany be ampongo. Izany no notenenin'ny barinjaka izay lalàna izay tena nampitolagagany maro ary nampahazo tehaka maro ho an'ny barinjaka ny famoahany fanambarana hoe misy raha la terre, mila mamono lolo, fady parasy, tsy matory amin'ny tany be ampongo. Raha tsy ahivina moa ny tantara dia nahatonga an'ny barinjaka ny rona nankany amin'ny famonoana lolo dia tezitra mafy izy tamina fijaliana, tezitra mafy izy tamin'ny tsy fananam-bola, tezitra mafy izy tamin'ny fijaliana ara-tsakafo, fijaliana rehetrarehetra mandeha amin'ny lahatra bisy, manofa trano sy ny sisa tsy voatanisa ka nahatonga azy nanapa-kevitra tsy maintsy hamono lolo. Ary tsy hay izay hafarany ny hadiny barinjaka sy lolo fa angatahana amin'ny rananahary ho foatin'ny barinjaka tokoa ny lolo hatramin'ny farany fa miandandrany barinjaka ny vahoaka malagasy izay te hamono lolo mitovy aminy fa i barinjaka dia filohan'ny famonoana lolo eto amin'ny tany sy ny firenena eto a Madagasikara. Zay ary tompoko lasy tompoko vavy no hazontsika naroso androany mikasika an'ny
barinjaka sy ny famonoana lolo fa arahantsika eo ihany ny tohiny ary arahantsika eo ihany ny fivoahany toedra raha mikasika any barinjaka sy ny vonilolo fa zay no hazontsika naroso androany koa dia mankasitraka antsika rehetra navita ny hain'ny vidéo hatramin'ny farany ary ety ampamaranana ihany koa dia mbola hentaniko kely foana ianareo hiabone ny chaîne YouTube ary azo adino ny mametraka ny commentaire asio like ny vidéo sy ny zavatra fa ohatrohatran'izany zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby wiye ciao ciao